soavany ny famindrampony eo atsika sy ny ankonatsika. Amen. Dia mamerina ny fiarabanantsika indray natratra soa an'izao andro androan'izao. Avana manokana ny ray mpianakaviana eto ny mpanompon'Andriamanitra sy miaraka manompo amintsika eto ho ela velona pastera ho hitahiny Jesosy amin'ny zava-drehetra. Ny mason'ny tompo hitsinjo anao manokana ary ny tanany tsy ala aminao manokana. Tsy ho adino ihany koa tsika nareo ray mpianakaviana izay manatrika eto dia ho tahin'Andriamanitra ray mpianakaviana ho reherehan'ny fianakaviana ihany koa. Ho anareo izay any amin'ny tokantrano any tsy ho adinonay ho tahina amin'ny zava-drehetra ny anareo ho ray mpianakaviana mandresy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia eto tsika androany hiary hiteran'Andriamanitra. Andaontsika hitsangana ary aloha hanome voninahitra an'Andriamanitra. Hisoratsika an'Andriamanitra lehibe nahafahantsika nanao n'iny asa fitoriana iny tamin'ny larobia tamin'ny sabotsy sy ny alahady teo. Mino fa tsy hijanona eo ny asa fanompona fa raha mbola velona iny zasanao mandra-piavin' Jesosy dia andao anohy foana anitatra ny valan'Andriamanitra. Sa tsy izany ve? Ny Andriamanitra izay tompontsika dia izy ilay Andriamanitra nahary an'izao tontolo izao. Izy ilay Andriamanitra fitiavana. Izy ilay Andriamanitra nanolotra ny ainy ny zanany malalany mba ho hamonjy atsika. Dia noho izany andao zasanao hiara-iasa amin'ny Jesosy. Efa nandray maimaim-pony zasanao dia andao ihany koa hizara maimaim-pony. Dia andao ho vetsovetsotsika amin'ny fotsika ray manontolo mihitsiny. Ho tenenitsika amin'ny vavantsika fa raha mbola velona ka miainy zasanao dia hanitatra ny fanjakan'Andriamanitra ny antom-positsika. Andao ary hitaro ny valako. Tisipeta Andriamanitra mai manao ny zava-drehetra mitoera mamoa voatsara tsy metera sady tara ny tariketra. Tisipeta Andriamanitra mai manao ny zava-drehetra mitoera mamoa voatsara tsy metera sady tara ny tariketra. Mitaro valako si mandroso no alake Zeraru fatadaka Ambekaroni paevako Mitaro valake si mandroso no alake Zeraru fatadaka Yerina kwanu paevako Zanak'Andriamanitra zanak'Kanina tsy mampatanay vampitaina Sabotsy rama teolojia tsy mampatanay mataintia Zanaka tsy manao tsintsine lazao ambidina fa tsy manine Andriamanitra tsy tapena Andriamanitra tsy tafesipese Mitaro valako si mandroso no alake Iaravo fatadaka Ambekaroni paevako Mitaro valako si mandroso no alake Iaravo fatadaka Ambekaroni paevako Tisipeta N'Andriamanitra mai manao ny zava-drehetra mitoera mamoa voatsara tsy metera sady tara ny tariketra. Tisipeta N'Andriamanitra mai manao ny zava-drehetra mitoera mamoa voatsara
Simetera sati karan targeta Kitarum vala kwe Sake panedema Simetera wala kwe Sake panedema Kitarum vala kwe Sake panedema Apera wani paepa Kitarum vala kwe Kitarum vala kwe Sake panedema Simetera wala kwe Sake panedema Kitarum vala kwe Sake panedema Apera wani paepa Kitarum vala kwe Tena sana kama sama timita sana Ene Kawan kau biasa na Ene Let's get kena pasok atare Ene Let's get kena buah tara Ene Sana katuano tintine Sana tintine Nasa wapina masimanine Amina Amina Namanta tita pena Amena Amena Namanta tita pesvese Amena Amena Tarum vala Sake panedema Simana sinuana Sake panedema Tarum vala Sake panedema Apera wani paepa Tarum vala Sake panedema Simana sinuana Sake panedema Tarum vala Sake panedema Apera wani paepa Tarum vala Faroni volua, amo paulua, Italina nora po, Tono tempo, Italina nora mitike, Kette mata titike, Ano natala na yemeja, Ano numan titiman, Epsi na la papanaka, Satsuma dera jamfana. Taru vala ke, Sake panedema, Simana sinuana ke, Sake panedema, Zelaru vala Sake panedema, Apera wani paepa, Tarum vala ke, Tarum vala ke, Sake panedema, Simana sinuana ke, Sake panedema, Zelaru vala Sake panedema, Apera wani paepa, Tarum vala ke. Tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Ataovy mafy be hany tehakantsika voninahitran'Andriamanitra. Tsika kely tokoa ny ao anatrehan'Andriamanitra fa Andriamanitra angeza be. Dia noho izany andao zasy ianao anaiky hiara hiasa amin'i Jesosy. Andao tsika le mpanompo mahatoky ho ampiasain'Andriamanitra. Dia androany tsika dia hanavao indray ny fanekentsika eo anatrehan'Andriamanitra. Andao indray hanolo tena eo anatrehan'Andriamanitra. Fa na inona zavatra mety miseho, na aiza n'aiza mbola tany hitondran'Andriamanitra atsika, na aiza n'aiza toerana andahanantsika, dia tsarovy mandrakariva fa miaraka amintsika foana Jesosy. Dia tsy ala amin'Andriamanitra mandrakizay zany tsika, fa ndao izy ho ataontsika loha laharana eo amin'ny fiainantsika foana. Dia androany dia hanao fanekena vaovao indray zasy ianao. Ilazitsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe izay tsy ala aminao na oviana Jesosy fa hanaraka anao hanompo anao hatrany hatrany fana. Utana ku
fa Jesosy tsy vita ny herinay, tsy vita ny tanjakay, tsy vita ny fahaizanay, eny tsy vita ny fahalalànay, fa dia ankehitriny izay dia mbola manaiky le fitaritana fa nanao masina hitari-dalana anay mba hahafahanay mandeha lavitra kokoa ary ho tsapanay fa izany fanahy masina izany ny aloha lalana anay. Jesosy malalo, ianao le namoro, ianao le mpanao zava-mahagaga, izany mihitsy ny spesialitenao tompo, le manao zava-mahagaga tsy ho takatry ny sainay, le mbola tsy hitany masonay, le mbola tsy reny sofinay, le mbola tsy azonay mitazomina tamin'ny tananay, izany ny zava-mahagaga ho ataonao eto androany. Dia mbola ho amboaranay amin'ny fona ihany koa hanaovy zava-mahagaga ny fiainanay, hanaovy zava-mahagaga ny fiangonana, hanaovy zava-mahagaga ny mpanaraka any amin'ny tokantrano. Hitanao ny etetapony izy ireo tompo, hitanao ny faniriny fony izy ireo Andriamanitra, fa ianao le Andriamanitra mahagaga ary mahagaga tsy takatry ny saina. Sivita
Seguitala in relazione. Si vita con i miei, razziana, si vita con i miei, razziana, si vita con i miei, razziana, se so se Fifantohanatrany saino ny fanatrehan'Andriamanitsika eto amin'ity toerana ity. Tonga eto zasy ianao, tsy hoe tonga hameno W fotsiny, fa tonga hamitra mpihavanana amin'Andriamanitra. Dao hivavaka isika ho an'ny tenatsika. Mba tena olona sara fifandraisana amin'Andriamanitra isika amin'izao vaninandro farany aina isika. Samy mivavaka ndao ana vao fanoloran-tena eo anatrehan'Andriamanitra. Atao sika mivavaka ilay tononkira sika teo hoe sy vita sika miaina raha sy miaraka amin'Andriamanitra isika. Samy kery amin'ny fiainanay ianao Andriamanitra. Tonga eto izay hitady anao, tonga eto izay hanompo anao Andriamanitra. Tonga eto izay sy hoe tonga iseho eto anatrehanao fotsiny, fa tonga hanome voninahitra anao ilay Andriamanitray, tonga hanandratra anao ilay tomponay. Idera sy ankalaza ny fahasaranao sy ny fahalebiazana. Ao anatin'ny fanatrehanao misy fahasarana to, anatin'ny fanatrehanao misy fahalebiazana Jesosy, anatin'ny fanatrehanao manamaivana ny ady sy ny olana, anatin'ny fanatrehanao misy fanasitranana. Tompo ninninona irin'ny fonay eto amin'ity toerana ity dia misy matoky hafa efa ataonao zany, manaova zava-baovao amin'ny fiainana indray Andriamanitra, manaova zava-baovao amin'ny mombanay indray Andriamanitra. Araka ny tononkira izay efa niventesinay teo, tsy vitanay ny fiainanay raha sara fifandraisana aminao izahay. Resy izay raha sy miaraka aminay ianao, rava ny fiainanay raha sy ianao ny mombanay. Efa mba nanandrana nandeha tamin'ny herinay izahay, efa mba nanandrana niady tamin'ny takatra izahay, nefa tompo resy izay raha tsy eo ianao. Jesosy, ataovy tena sara fifandraisana aminao izay. Ambarana indray androany fa sy saraka aminao izay, sy ala aminao izahay, sy ala amin'ny fanarahana anao izahay, satria anao ilay tompotompoinay. Ny fonay Jesosy, tempolinao, fitoeranao, manjaka ato anatinay ianao tompo. Tianay ho aseho hitan'izao tontolo izao, fa sy velona izahay raha sy niaraka taminao. Tsara ny miaraka aminao, tsara ny miaraka aminao.
manao démonstration fahavalo te hamotika ny fiainanay te handrava ny mombanay nefa mirere zay noho ny amin'ny fanananao Andriamanitra tsy mahapotika anay izy reky noho ny amin'ny fisinao noho ny amin'ny fiarandalana aminao Tompo amambarana indray androandro anao mandrakizay zay anao mandrakizay zay anao mandrakizay zay tosika angina amin'izao fotoana izao androany moa ny andro natokana fankalazana ny fetin'ny ray do mba hanana fotoana fohy fantako fa efa nivavaka ny amin'izany sika sirairay avy ivavaka ho an'ny ray aman-dreny apôtre Adolphe tsy fantako ny fifalianao amin'ny fanananao azy fa za manokana dia resy lahatra nataon'Andriamanitra misy izy fanavotana ny fanasika ka raha anao tonombavaka ho azy isika androany dia minisy matoky hafa esika indray ny herin'Andriamanitra tsy fantako hoe inona ny mety apetraky ny Tompo ao anatinao fa ianao misy no hanonona azy raha nonona fahasoavana ianao androandry dia ho isy fahasoavana miboiboika sy landy ao anatin'iny lehilan'Andriamanitra iny raha nonona fahasambarana ianao dia ho isy fahasambarana avy any an-danitra hitoetra eo aminy raha nonona fahasalamana ianao dia ho isy fiarovana ny fiainany ary ny fahasalamana dia hanenika azy tosika hivavaka ho azy zany samy mivavaka tompoko raha io saotranao izahay fanomenao ny lehilahinao i apôtre Adolphe ho anay nofidianao tao anatin'ny maro izy no nataonao mikarakara anay mikolokolo ny ara-panahinay amin'ity fetin'ny ray ity dia tsy adinonay izy tompo malala satria manana zay manana azy Jesosy ianao ny mahalala ny faniriny sy ny etaeta ninona faniriny sy etaeta ny tompo malala dia mino fa ny fahatanterahany zany dia eo aminao petraka ifenao pelantananao tompo ny amin'ny ara-pahasalamana sy fifiarovana amin'ny mpanompo meo azy ny hery tanjaka fahasalamana mbola hoentiny iray manatanteraka ny iraka zay efa nanoranao azy ampitombo mandrakariva ny ositra ao anatiny niza olona manantona azy Jesosy dia asapa fa misy ny tananao izy ny marary tonga eo anoloany sitrany satria ianao ny miaraka aminy ny manana olana tonga eo aminy vany olany satria ianao ny momba azy Jesosy ny ankohona ny vady aman-janany ianao ny asa mikery anao fahagagana sy ho vesatra amin'ny fisin'ireo fa maivana satria ianao no ao anatiny tahina ihany koa ireo ankohonan'ireo Andriamanitra arovy izy ireo sirairay avy noho ny amin'ny fitiavanao amin'ny mpanomponao dia miasa amin'ireo ankohonan'ireo ny tana maherinao tahaky ny arovanao olona maro noho ny fisian'ireo mpanomponao maro dia tahaka izany ihany koa ny arovanao ny tokantranony ninona faniriny sy etaeta-pony tompo mety tsy voatoana ny vavanay eto amin'ity toerana ity nefa fantatrao fa mahasoso mahasara azy dia ianao nefa hatateraka izany ho voninahitry ny anaranao sotra tompo averina i aminao ny voninahitra satria ianao taloha zany ho anao mandrakizay amen tosika samy mahazo ny toerany tompoko tosika itetanana mafy ho fiderasika an'Andriamanitra raha mbola misy mafy ambonin'izany dia ndao asandrasika ihany ny teatanana alleluia alleluia tovy alleluia ny olona mandray zavatra alleluia ya mamerina amin'ny fiarabana zay efa noentiny mpanompon'Andriamanitra teo miarahaba asika rehetra zay resy lahatry ny fanahy masina fandray fitahina eto amin'ity toerana ity za mino fandray zavatra ianao androandry tsy miala maina eto ianao amin'ity hariva ity raha sy voarainao ny zavatra omeny tompo anao dia mamerina fiarabana ihany koa ho an'ny ray aman-dreny rehetra ho an'ny lehilahy ray anisan'ny ray moa ny tenako dia fetisika androany
mifalia ianao fa ianao le lehilahy mpandresy. Amen. Tsisy lehilahy resy zany ato amin'i Jesosy. Ny adiny misy fa sika mpandresy. Amen. Mifalia fa olona ny fidin'Andriamanitra rahalahy. Ndao androso foana amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Miarahaba ihany koa ho an'ny reny izay mbola seto mivadina. Fa ianao zany sady lahy ny vavy ato. Amen na. Ho avy ny fotoana e. Tsy maintsy ho tonga eto ihany izy. Azakivy mahereza trany. Dia miarahaba sika rehetra. Izany andao hiditra mifandarana manaraka isika dia nitondrasika mifanatitra. Te hanazava kely fotsiny aho hoe maninona tokoa moa isika ny manao fanatitra foana isaky ny manompo e. Tena tian'Andriamanitra ary programany ny tahasy anao. Amen. Ny amin'ireny ampahafolo karena hoentisika ireny aza manaiky ho asasoan'ny olona ny fanomponao. Fa tenin'Andriamanitra mazava be. Hoento ny ampahafolo karena voalohany ho asikanina atao tranon'Andriamanitra. Ny faharoa fiarovana ho an'ny harenao rengy. Zay ny tenin'Andriamanitra ho asiana teny mafiny falalam-pandany. Io moa safidy fa na izany aza amin'ny mahampitarika dia tiako ihany manentana hoe aza maisan'ny olona sy manao ampahafolo karena. Satria voaronao ve io fananana any aminao io na io volanao io fotsiny aza dia mety tsy voaronao. Fa rehefa Andriamanitra no anolorana azy dia sy manana fahefana amin'iny ny fahavalo. Tamin'ny maraina rehefa nitarika sy nanentana ny amin'ny fanatitra dia izao ny zavatra napetraka ny fanahy masina tato anatiko. Raha misy olona anankiray marary eny eo izy ka tonga eo amin'ny hôpitaly ka raha miteny ny mpisabo hoe izao ny consultation alonao afaka miady varotra ve? Zay teneniny dia tsy maintsy atao inona? Tsy hoe valalam-pandanina mpangalatra akory ny mpisabo. Fa mba hanambarako aminao hoe tsy anao ka io fananana io. Ka mba herovan'ny tompo azy eo aminao. Ekeo fotsiny zay fomba hitondran'Andriamanitra anao. Mety eza olona makatony teny. Anatitra fanatitra isika fanatitra sotra dia hoentsika hanomponan'Andriamanitra amin'ny fanitarana ny amin'ny asan'Andriamanitra. Ka dia aterisika ety anoloana ny ampahafolo karena tatazana kosa ny fanatitra sotra tompoko. Ao anatin'izay dia mbola hideran'Andriamanitra trany isika izany. Tao ary tonga dia mandroso izay mbola sy natateraka ny amin'ny ampahafolo karena izany. Money to the marina phone, Jamisi Lazai, Nana Panatena, Timansi Watoni, Nawela Nawagana, Amini Futo, Nadetitani Mas, Paza Easy Mias, Naela Nianji, Outsimisi Michan, Sao Malala, Fazava Magaga, Nunumani Niwa. Sao malala, fazava magaga nunumani niwa. Ira ueto piangia sanana tumpo. Ira ueampiai fasavana, nous ayefana taunawa. Sao malala fatia yana.
tiantany dia mbola nafoy ny zanany tokana hamonjy ka tsy omena imay maipona veza ilaiko izay iriko izay antenay sao malala fa zava-magaga no maniniway sao malala fa zava-magaga no maniniway irao eto mpiandrasana nao tompo irao hoe ampiany fahasoavanao no zay efa nataonao sao malala fa ina zay ampiandrasananao Jesosy irao eto mpiandrasana nao tompo irao hoe ampiany fahasoavanao no zay efa nataonao sao malala fa tia ianao irao eto mpiandrasana nao tompo irao hoe ampiany fahasoavanao no zay efa nataonao sao malala fa tia ianao irao eto mpiandrasana nao tompo irao hoe ampiany fahasoavanao no zay efa nataonao sao malala fa tia ianao zay efa nataonao sao malala fa tia ianao Pasika tonga dia vavaka ho an'ny afatra na ny tenin'Andriamanitra zay zay raina eto amin'ity toerana ity zany tompoko samy mivavaka atao mambavaka ny fonao mba ho tanilona ka ny rino ny tenin'Andriamanitra indray tompo indreto izahay mangetaheta teny avy aminao ainao anay ny teny fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra koa dia mitenena aminay tompo malala tsy verina ny teny rasy mamokatra za no nifidinao hitondra ny afatra afenao atompo am'sehondray anao androandry sotra fanamasina foanana ny fanahy rasy-panasasy ny teny tsy fahaizana mandray tenin'Andriamanitra sy ambinina eto amin'ity toerana ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sotra Jesosy Alléluia amen Alléluia Alléluia sara ny tompo amen dawarsika maka tenin'Andriamanitra avy hatrany atao amin'ny lioka toko 7:20 manomboka amin'ny 9 ho faranako amin'ny 9 lioka toko 7:20 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 tsao mivaky ny teny ary nanao ity fanoharana ity izy hoe nisy olona nanana viavy nambolena teo an-tanimbolobony dia nakeo izy nitady voa taminy inona toiny fa sy nahita ka dia hoy izy tamin'ny mpanamboatra ny tanimbolobika indro efa 3 taona zay 3 taona zay aho no tonga nitady voa tamin'ity aviavy ty
fasina hita. Hoana ozy? Kapao io. Nahoana io no manimba ny tany. Fa ny mpanamboatra namalaka nanao taminy hoe tompoko, avelao ihany izy amin'ity taona ity, mandra-piadiko manodidina azy ka asiako zezika. Hatreo. Iza ny rasy ny tany sa le aviavina ambolena teo? Ny tany ve ny rasy sa le aviavina ambolena teo ny sy nampamoa azy? Tsara rangany tomposika. Karazana aviavisary ianao io. Amen. Sy ny toerana misy anao ny ratsy fa ny devoly. Sasany ve? Ny raha ny tompo eto hanamafy aminao fa le enim-bolana farany io enim-bolany famokarana. Enim-bolana inona? Enim-bolany famokarana. Amokatra ianao. Hoisy vokatra avy aminao. Tsy misy miala maina zany zay rehetra tonga eto amin'ity arivo ity. Tonga dia apekary ny finoana. Fa zay sy mino mako mampalahelo. Na manao itehaka izy fa sy andray raha sy mino. Dao hoe mba itehaka sika zay mino. Halleluja. Le Andriamanitra raisika dia mijery sika isan'andro. Zao tamin'ny alina taitra kely misy Andriamanitra. Ay moa efa tapitra ndray ny enim-bolana ao. Firy ndray sisa? Enim-bolana ndray ngery olona sisy. Efa nisy zavatra vita ve ny enim-bolana lasa? Manomboka misy sivany. Fa za hitanao io koa dia sy marina ny tany tegna inona zany mba vita koroto. Enim-bolana ny lasa. Enim-bolana sisa. Dia ny lohaliko ny naforitra hoe tompo amin'ity sisy ty kosa. Sangany ny tanany tovy amiko amin'ity sisy ty. Ampahomby anao ane Andriamanitra. Satry ny devoly mako ianao atory. Faly ny devoly io fa matoritory. Avelao atory fa ny andro ataovy mipasy foana. Avelao atory. Dia rehefa matory ianao dia ny fotoana sy ampatoriana. Fa ny fotoana atao ninona? Piezaka zany be. Taitra tapoka amin'izay ndry 3 volana sisa sanatry mamokatra amin'ny enim-bolana ho avy io. Mamokatra ianao amin'ny enim-bolana ho avy io. Tantara ety dia nisy aviavina ambolen'ny olona anankiray teo an-tokotaniny. Matoy izy mamboly aviavy eo dia miandrinina izy. Miandry voany. Dia efa alery izy tamin'ny voalohany efa mandromona ny aviavy. Wow, tena mandray zezika mihitsy. Ay dia tena sara ny raviny. Hoay sisy farany. Fa rehefa nanomboka tonga ny fotoana tokony ahitana voa, nanomboka ny ova ny hoaony. Izy vao maniry na sisy voa aza dia hoao. Fa rehefa manomboka ny fotoana tokony ahitana voa, manomboka miova ny hoao raha sisy voa io satria sy raviny no andrasana amin'io. Fa inona? Voany. Misy olona amora nga eto. Halleluja. Ka rehefa sy namoa herintaona le aviavy dia hoy ny tompony aneritreritra. Mety mba tara ohatry ny zavatra rehetra. Aloha andrasana amin'ny herintaona. 2 taona sy namoa. Fomba zavatra ihany fa aleo mba hiala ny enina fara. 3 taona sy namoa. Nanomboka ny teny amin'izay izy. Fa hoany ty aviavy ty. Filazana azy aza moa dia manimba ny tany. Ny tany mako netra. Na io nambolena ny aviavy eo aza ka paoma ny nambolena teo dia inona ny andrasana eo? Sy aviavy sony ny andrasana fa paoma. Satria inona ny nambolena eo? Paoma. Fa hoy ny tompony, mibantoerana io. Asory. Fa Andriamanitra ranga Jesosy sika tsara. Ny an'i Jesosy dia zao ihany. Matoy izy tonga ato am-piangonana io
te hikarakaraina izy io. Dia Jesosy misy no niteny hoe aloha karakaraiko mihitsy aloha amin'ny enim-bolana manaraka. Fa raha manaiko karakaraiko io mamoy io amin'ny enim-bolana ity. Halleluja. Fanontaniana inona ny andrasanao amin'Andriamanitra zao. Tena efa namovy isika tamin'iny enim-bolana iny. Raha mbola sy namoy inona ny olana. Fa maninona ny tsy mamoy fotoana tokony hamoaza sika izao. Tena nikely ny akaikinao fotoana tokony hamoaza na. Inona moa ny voandrasana aminao io? Tokony ahitana valim-bavaka eny aminao eny. Tokony ahitana valina fangatana eny aminao eny. Satria izay nangataka. Dia diso ve Andriamanitra ireo? Zay mandondona dia tao iny. Sangana ny tanany efa nangataka. Jesosy hoe efa maro nge reto nangataka reto e. Dia ahoana le teny hoe izay nangataka dia. Izany efa nandondona. Efa nandondona kory tompo mitovy amina. Fa hoana ny valiny. Ndao rangaha-pasiahan'Andriamanitra. Zay nangataka tokony handray. Zay nandondona tokony ho voany. Halleluja. Jesosy nanome prolongation. Inona ny nomeny? Aloha izy fa ho karakaraiko ny manodidina azy. Ho isy fahafahana eto. Kay le manodidina ny tsy namely. Nisy zavatra nanelingelina ny faniriny. Lasa ndray afa Alahady hariva mafinaritra. Teo atokotaninay dia nisy pibasy zay. Pibasy kosa pibasy ihany izy aty e. Mbola kely any naniry teo i pibasy io tadidiko foana satria tamin'ny andron'izy mbola kely isambokinanay anaovanay sota. Mbola kely izy tamin'izany bebe anay no namboly azy dia nasiany garaba, misy goaka teo amin'ilay garaba satria misy manelingelina dia ilay garaba io dia ao anatin'ilay garaba izy maniry dia nipotra ny goan'ny bebe ny tapon'ilay garaba naohaka dia teo izy naniry dia isambokinanay. Fa raha voatratra ny bebe mila iongotra ny sofiny. Tondrangany akosiny ihany narovako amin'io dia hitondray manimba azy. Sady manaraka. Fa rehefa seho bebe ray makabana fa ny alehibe rety pibasa. Rehefa nianatra efa niala teo amin'ny tanàna classe de 6e, niverina teo a classe de 3e, efa nifatorany bebe amin'ny tarby indray le pibasy nanahazany misentira le pibasy. Le tarby indray natao inona raha mbola lasa amin'izay io pibasy io efa perinasa zao niverina tany tsy mba namongeda be. Fa nivonivoaka avy aminy kely. Dia nanomboka nantany fa maninona sy mba ohatry ny pibasy n'olona ary ty pibasy ty. Rehefa nijerenay misy tarbina nageza ao anatiny ao dia totofan'le hodiny fotsiny. Misy mahazo ve izany? Tarby tamin'ny andro rehefa ela dia io namatotra tao amin'ny vatany tao. Dia ny hodiny lasa manarona an'le fa hita ihany ohatry misy trasina sentira amin'ny vatany. Tamin'izy mbola kelikely no natao fanahazan-damba. Dia igny nitarika sy fahazahonainany. Izy aloka maniry ihany, mamoaka voy ihany. Fa satria n'le namany ery maniry ery sara be daholo ny voana voakany. Fa ity akaiky varavarana ty misy manageza. Dia ozy zako izay nisaoty taminy ihany no mibedy. Fa i bebe ny tena fototra nahakely ny voana io. Satria ny fatorany bebe tarby nanaovana fanahazan-damba tamin'izany. Arafesenina le tarby tsy afaka tsony tao anatin'le iny ty. Vatan'le pibasy dia izay tety amin'ny sisiny fotsiny nasoriny mitarika kansera ao anatin'ny pibasy.
saingy pibasy mo nyresaka ka na hoasorinao ary io dia efa metraika any amin'le taolan'le pibasy io fa eto olona nyresaka ny kanseram-piainana rehetra miala. Inona hoe miala? Mety tsy avy aminao ange ny olana e sy nampamoa fa nisy kanseram-piainana teo aloha dia nepita. Misy namana mpiara-miasa voan'ny kanseram-piainana samy niaraka nianatra tany amin'ilay fianarana dia samy niaraka nivoaka mitovy ny karama raisiny ndry nisy fivorian'ny mpiara-miasa promotion anankiray tangorona teo, mitondra tomobile, mitondra bisikileta, mitondra moto, tonga namana era 11 ny azy. Rehefa niditra teo izy zay rehefa ny olona iny nianina tonginy miaraka amin'ny iny nianina tonginy izy era 11 ny natongavany teo dia zao ny zavatra ny teneniny ny ao ambony ve ny miangatra sa zany tsy nambiny. Dia rehefa nandeha teo ny resaka dia zao ny fanazavany azy sy any mesina aniza ny za ozy fa za ozy vao nanomboka ny asa dia navesatra entana maty ny sary za ozy. Ny olona ozy nanomboka tafiditra anatin'ny arakasa tonga dia afaka efa misy trano vantaniny satria ny ray aman-dreny nametraka inona nametraka lofa. Ny sasa sady efa misy trano, efa misy fiara, inona sisa ny ilany an'le. Fa ny andranamana vao niditra izy dia mbola hikarama inona aloha nata frère mbola tsy azony. Ny olona efa maninona izy ve nidiso amin'izany? Sy izy nidiso ka fa lalana hitondran'Andriamanitra azy io. Dia inona ny zavatra nataony? Kileny novidiny tonga mipivory za io izy mbola anamboatra pneu, tanao mbola misy clé ty nefa na pneu amboarina aza sisininy zany. Ny tantaram-piainana ohatry zany ny fototra mahatonga asika manompo an'Andriamanitra io satria ninona kanserana velany teo aloha sika sy maintsy tafavoaka. Alleluia. Sy hifaninana amin'ny olona fa handray ny tombony avy amin'ny fanomposika an'Andriamanitra. Amen. Alleluia. Aza malahelo an'izay zavatra hitanao hoe nivelany fa sainy ny androany hoe ianao sy maintsy mamoe eny mbola ny famoaza anty ka ninona zava-misy avelao zay sao sy anamboatra anao ekeo ny fanamboarany fa ampisandratra sika Andriamanitra. Zay rehefa nge ny toe-pon'Andriamanitra Deutéronomia toko voalohany 2:9. Deutéronomia toko voalohany 2:9 zao mivaky ny teny. Jehovah Andriamanitsika niteny tamitsika tany taiza tadio le Horeba. Jehovah Andriamanitsika niteny tamitsika tany Horeba ka nanao hoe sika rehetra miara mamaky azy isa 2:3 ok zay ny nitoeranareo amty tendrombohatra ity. Mafinaritra mamaky baiboly fa azavaiko ihany fa io ihany nosongaiko ao anatin'le teny Deutéronomia toko voalohany io. Andriamanitra mijery ny zanak'Israely. Ny programan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely raha lasana bavy io ny fianaratsika. Inona ny programan'Andriamanitra? Tamin'ny andron'ny Genesis, i Abrahama no niresaka tamin'Andriamanitra dia zao ny zavatra nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Abrahama hitanao ty tany Kanana ity, ty tany tondra ronono sy tantely ity, homeko taranakao. I Abrahama amin'ny misiritra an'le tany kaiko sy ty tany mahafinaritra. Zay zavatra mbolena eto rangahy dia mamobe daholo. Zay zavatra atao eto mety daholo mba hatsara rangahy ty tany ity. Hitan'Andriamanitra ny etaetany Abrahama dia ozy izy, Abrahama ny taranakao homeko an'io tany io. Le tany tondra-dronono sy tantely sao dia mamisy mitovy amin'le fatakarako azy talomako. Sy hoe feno robinet io tanàna io
dia vao manodina robinet anao dia inona mivoaka ao tsy marina tsy hoe tia fotsifotsy dikan'izany ny robinet iray ity ronono ty ohatran'izao ny loko noho izany ty robinet iray ity tately dia ity tany ity zany rehefa ronono sy tately ny teo anina dia maka kely tapany ato dia maka kely tapany ato dia mandindiny tsy zay io fa zay atao rehetra ao mety avokoa engany eny tokantrano misy anao tondra dronono sy tately zay rehetra atao ao mety avokoa amen rehefa nahazo n'le fampanantenany Abrahama dia nisy zavatra ohatr'izao teo ambony lohany moa rehefa sy mizery anao dia rendrotory satria nahatonga ny Abrahama nisy aninony teo tsy mbola niteraka izy dia Andriamanitra koa ny rangahy zany hafahafa taranako ny resahany nefa za tia tsy miteraka ato Androndrakely moa ano mivavaka ka dia tsy maintsy anao hoe amen dia nanao amen Abrahama ka amen tsisy taranaka ny ahy nefa ny taranako nomenao azy ty sy aleo mena ny zana-dralako sisa devitra ho an'izay be adevitra sarotra mandray zavatra za zao sy te adevitra aminao fa nisan'ny olona andray zavatra ianao io amen taty afara manana taranaka maro ny Abrahama ary efa saiko firy taona taty aoriny le zanak'Israely tany Egypta noho ny amin'ny Josefa tonga ary ny fotoana ataterahan'le teny tahaka le teneniko amin'ny 6 mois manaraka za tena resy lahatra amin'izany misy ary za io dia be vokany ty 6 mois ty misy tsy haiko aloha ianao fa za be vokany misy zavatra nyrasako fantatry ty enim-bolany ty ho an'izay mangetaeta dia ndao hiaraka akatony tenin'Andriamanitra ok zay no reba averena am'le akaikinao ok zay no rebanao hoe amen satria Andriamanitra ny teny hoe ok zay nitoeranao amin'ity oreba ty azavaiko le oreba rehefa avy eo fa hiditra amin'ny Abrahama aloha rehefa niala tao amin'ny tanin'ny Egypta ny zanak'Israely mba fantatrao ve ny zava-nisy niresaka amin'ny Abrahama mazava be zao rangaha Andriamanitra voalazany Genesis zany fa omena ny zanak'Israely ninona hono ny tany trodra-dronono tsy tately fa sy nosoratany tao hoe eny an-dalana ho any amin'ny tany trodra-dronono ane ka misy ady saiko aloha ny baibolina rehefa nidiniako lalina misy ny anahy hoe Andriamanitra maninona sy ny teneninao herinandro zay naniniako ny iraniriza saika nataoko moa izy teo ina mpanaovoko ny zareo fa nieritreritra ndray aleo samy andinidinika any an-tranony any dinio sara nge le iraniriza le hoe manao lalana zao ny anomboany azy misy olona kay ozy ilay tanina mpanantenaina iza nampanantena Andriamanitra ny teny fa tany tondra-dronono sy tately io tanàna io omena ny taranakao rehefa nandeha nefa ny zanak'Israely efa mahery ny ananykopy sy hoariko mihitsy fa vao mahita robinet ao androany efa izy fa irizany hira misy olona kay ozy le iny te le tanina mpanantenaina dia nitotoizany teo dia irapeto mianakavo ozy maninona mba azo azo masaresaina ve zany rapeto miamina ny vavahady io ao ambadiky rapeto ronono sy tately no eritreretina vao nipotra avy any rapeto ny gardien misy fanantenana eky nidirana amin'io rapeto zany ane re olona za aloha sy nahita fa nganonganony na enoko ohatrany Madagasikara misy ny tongony avy tsy haiko napatoriana angambo zay tamin'izany tantara zany ko rehefa miteny ny olo hoe rapeto be ny ao inona zany ny ao omzian andeha hiditra ianao za sy maintsy misoso tately itsofoka pitika lavitra rianao hiditra atakavanana lasy taono manelongelona ty anga izy mihezika kory pitipitika zay hiditra eo
Fantatarain'ny Baiboly tokoa. Nisy 12 lana alefa ny safitany. Firy nalefa ny safitany? Satria rija mbola sy velona tamin'izany. Sa efa teraka rija. Lasa mpisafitany niditra tao. Fizany tokony haresy lahatra ilaza marina ny folo lasa ny roa lahy. Aza miangatra tsy maintsy ny folo no mason'olona folo ane ka vao maso 20 e. Ny mason'olona 2 vao maso 4. Zarena firy ny 20 vao 4. Ny folo lasa miarany teny. Aura Petro. Ngeda ny olona ao sy ngeta ny sika eo anatrehany. Tsy tafidrao sika rahala dia kapokapohany ny soroky ny tsy tany. Tany zay seky maty zay rahala. Ny olona ao rapetos. Fantatrareo angany tantara mamaky Baiboly, ry zareo niditra tao tokoa ny ka nisy vehivavy anankiray mba naninony ty napisitrika hoe misy zany nge ny histoire nidirana tao mba nahazo voaloboka dia ny geste nivoaka avy ao. Le voaloboka koa ngoda be. Fa ngeda ozy ny olona tao tsy ilainga akory iny. Fa inona misy ny olona ao? Ngeda ny olona ao. Fa le roa lahy teny hoe inona hono? Telo mba hamarin'ny mpianatra. Tsy haiko na lainga napatory ako ty fa iny anaran'le biby manao zao ny rambony iny. Ary vazaha daholo sikako zay koa ny fahaizako azy ny. Fa maingoka. Ny maingoka hony rehefa bevoka dia efa miomana izy fa ho faty. Eo amin'ny lamosiny no nivoaka ny zanany. Dia rehefa mivoaka ny zanany dia ireo zanany ireo ny sakafo ny zanany voalohany izy ihany. Dia maty izy. Dia ny zanany lasa manino ty? Velona. Dia ozy zaka hoe mahay rangahandriamanitra. Sakafo ny zanany voalohany ny mamany ihany. Seky ny sain'olombelona zany. Aleo faty fa zasy nanany mamako. Anao angany nanao anao. Mainko zao falibery misotra mama. Na anao soa taminay mama. Velona zay kehitriny satria laninay mama. Nangeda be azy rapeto. Rehefa Andriamanitra ny momba ny olona ka miteny hoe hoany dia hoy rija hoe anao. Zay ny refrain. Anao inona indray izy ozy? Hanao lalana indray izy. Ny zanany tsy maintsy maninona? Na inona angeda ny rapeto Andriamanitra rehefa hanao lalana sy moany fitahinty. Na ho refesinao sy tafavoaka ny aiza enimbola na ny sikofokofoka sy nahita ninnininy dia enimbolana manaraka ve dia ivadika tafavoaka tapoka anao rery. Fa za dia resy lahatra zay nino misy lalana foana eo androany. Misy lalana foana eo androany. Ny orebako azoko antoka efa nifoazin'Andriamanitra zay nge le teny miala amizay eto amin'ny orebanao. Fa misy oreba eto tendrombohitra oreba eny amin'ny lalany zanak'Israely manomboka reraka izy teny an-dalana satria naninona izy neritreritra vao miala kely ny renirano ny ranomasina dia mahita robinet eny an-dalana vao ahodina dia tately ahodina dia ronono ahodina tately dia nandray leo inona moa no anoko tamin'ny maraina iny ronono sa tately tamin'ny maraina ronono androany fa teny an-dalana sady tsy nahita ronono
Fa inona ny hita tegna? Menmenina Mosesy tendrombohatra karakaina na rano aza sisy aty ahoanany amty dia Andriamanitra mandefa rano ataovy afaka etaeta ndray aloha fa ohatrany mangetaeta nahita tendrombohatra ary tendrombohatra horebo hadino le teny hoe hoaizy ireo hoaizy ny antona teo amin'ny tendrombohatra le tendrombohatra koa mozarany aza misy olona variana sy mahita ny toy ny tantara fa takona ny avoana za tamin'ny voanianatra ny toroteny raha lahy dia nambaniko tena sisy ohatr' izany ny devoly ah devoly vao tao ohatr' izao dia mipitika tao ohatr' izao dia mipitika tsy diso akory zany fa sy ampy mifatakarako azy ny devoly koa nge manana ny heriny fa sika miaraka amin'ny Jesosy maharesy azy io manana ny heriny izy fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra sika mpahandresy azavaiko firy andro moa Jesosy no nifadianina 40 andro sy 40 alina inona ny tena nahatonga an' Jesosy ifadianina satria anao iraka goavana Jesosy dia sy maintsy nivavaka ny fadianina maharitra andao amin'izay sika izery zavatra mba hisotonako anao hoe enao enim-bolany fitahiny ty sao dia matoritory fa ny devoly koa maheno an'izany dia tehenao tafavoaka fa vaky ndray ny sekreany reto ny fadianina herinandro Jesosy 40 andro ny resaka 7 andro aloha ny vitan'i Jesosy mipotra teo nga devoly jereny fotsiny firy andro zay 7 andro alao eo ihany ny fadianina 40 andro Jesosy 2 herinandro mipotra teo nga devoly jereny fotsiny 2 herinandro zay vitan'i Jesosy ny fadianina 3 herinandro Jesosy mipotra nga izy tany amin'ny 40 andro potra izy fa nanino izy sy nipotra tamin'ny premier jour satria izy koa mieritreritra ny heriny hoery sy manambany ny heriny izy ary izy sy manao kitoto fa tena anininy tena mela izy tany amin'ny 40 andro ny potra izy mipotra izy hoe mifona Jesosy fa 40 andro vitanao marina tena mifona fa 40 andro fa nipotra izy mbola mipotra amin'le mokondohany ihany inona ny teneniny an' Jesosy firy andro vitan'i Jesosy amin'io 40 andro miankofo eto izy fa raha manaiky ankoka eto ranga izy dia omeko olona efa nifadianina 40 andro ne io fa naninony zany no soratany hanairana sika zay be voka toa to rangano voery amen ianao ve sy leo an'ity tendrombohatra horeby ty maro ny olona voasakana eo inona no horeby mety fikorontanam-pianakaviana tsy mety milamina mihitsy ny fiainam-pianakaviana fa angaringarika no ao korotana no ao sy tiana ho hitany olona ty ivelany dia mody meme daholo mivoaka ny trano meme fahatany fa vao miditra ao vao mifampizery mianso inony mianso ady satria fikorotanana no horeby vao hivavaka ianao manana ady am'ry nefa sy te hifamelako vavaka koa moa dia aninona reraka fotsiny mandoalika zavatra olona ady ny ato sa ve dia hivavaka horeby sa hitany anjara tsara raha mbola misy tendrombohatra satria misavovona be eo anoloana io ady io Andriamanitra miteny fa raha mifankatisika dia manino eo amintsika Andriamanitra dia contraire an'izay ary asivy tsy daholo ene raha tsy mifankaty isika efa nasiana tsy voalohany dia sikoa faharoa hoana ny toy tsy eo amintsika Andriamanitra dia raha sy eo amintsika Andriamanitra iza zany miatrika an'io ady io horeba tompoko
dia niamotika sika amin'ny programany. Tendrombohitra manoloana ny olona ny sy fifankatiavana. Za mo ny fitiavako ny Alahady hariva dia tiako ny somary miditra lalindalina. Tandremo ny pino mivavaka Alahady hariva sy mifankatia. Tena ny kely ny akaiky nandao mba hifankatia hoe. Misy tanora manararoatra. Misy tonga dia nanao sy maintsy mifankatia tsika. Ndao samy moresy lahatra fa misy ny sy fitoviana. Samy mitovy daholo tsika. Fa zazarena amin'ny sy fitoviana e. Fa ndao iray saina hifankatia mba tonga n'Andriamanitra hiaraka amintsika. Amen. Tendrombohitra anankiray ny sy fifankatiavana. Zarany devoly mitondra sy fifankatiavana mahita point faible ny anankiray. Ino enga? Raha samy tanora dia mahita sikeraina ohatrany hoe izy ery na mpianatra efa intelina nala baky iny. Menongana na mpianatra azy. Fa devoly tean'inona io? Apirapy handrava fifankatiavana. Sasan'izany mahita fiaviana mihitsy. Avy any andreba kely iny satria fohifohy. Mody me aminao izy fa tehitra aminao izy iny. Andao rangahy hifankatia. Alleluia. Raha zavatra sisy dikany ny andravana fifankatiavana, saino raha mifankatia isika. Dia izy Andriamanitra. Raha vao manomboka misy olona anankiray mifosa olona anankiray mialahy eo. Mialahy eo satria ny tendrombohitra ny tadiaviny afindra aminao. Ny orebanao sy orebako. Tendrombohitra onga izy tendrombohitra e. Ary ny tendrombohitrako sy tendrombohitra ao. Amin'ny mampanompon'Andriamanitra zao besaka ny olona mitantara ny orebany amin'ny tegna. Ny azo atao dia mitondra mambavaka satria misy orebany olona tantarainy aminao nge tsisy idirako mihitsy. Za misy olona nitantara orebany tamiko. Pastera mbola lavitra izy dia va izy sady manja kely. Hita misy hoe tena mademoiselle aho tsara e. Voananao anatiny avy agny dia inona ny an'ity mademoiselle manja kely ty? Ty ve dia anana problème hoy ianao. Fa vao tonga avy any, vao tonga kaikaiky fa hoanana ianao. Totry no reba. Sa pasteur efa 17 taona zao. Tsy mba misy makavady mihitsy. Tanao zay fa so rebanao matoy ianao tafafy miaminy fa raha izy sy ny me. Fa ny anazy inona? Ranomaso. Rehefa nyteny tamiko efa dia hozizako Andriamanitra. Za zao tena sy napoiziko ary efa ao anaty tokantrano vao tonga saina. Way! Ary to manambady ah! Sy nanao programa hoe anambady amin'izay. Fa izy efa tonga efa way! Manambady amarina. Satria sy orebako zany. Tavatrao ny tanana azonao tsara ihany le avatra anao meme. Alleluia. Fa ny orebanao sy orebako. Dikan'izany za sy hiteniny orebanao mihitsy. Sasany variana manondro oreban'olona. Dia ny coince eo. Fa ny anao ahoany? Dio! Dinio no rebanao dia songony any io. Andriamanitra ny teny. Zay! Ny zanonanareo. Amin'inona? Amin'ny oreba io. Sy moany fitahina io. Sy moany fanambinana io. Ao anatiny io amin'izay le valim-bavaka. Alleluia. Lasa ihany satria ny lera sy andry. Sady fety de pera androany
aza mifametsin ranga fa fety de mer ary nareo le fananody taloha. Alleluia. Misavovona manoloana ny fahalemena ny oreba. Rehefa misy fahalemena ny olona anankiray ka sy hainy mitondra ny fahalemena eo anatrehan'Andriamanitra, oreba io. Raha sapanao misy fahalemena ianao, ny fitondrana n'io fahalemena io eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny vahaolana, ary aza mampitovy ny degré mpanomponao amin'ny hafa. Misy mandray ve izy zany? Tafitany aminao ve izy zany? Te afatanana hoe zay mandray? Sy mitovy isika. Samy olona fa samy hafa. Ny lalako sy lalanao, ary ny lalanao sy lalako. Ny fahalemeko sy fahalemenao, ary ny fahalemenao sy fahalemeko. Fa ny vahaolana amin'ny fahalemena tompoko dia ny mitondra azy eo anatrehan'Andriamanitra. Manam-pahalemena le aviavy, sy mamoaka voy izy. Jesosy no nangataka hoe aleo aloha atao inona ihany izy aloha. Fa efa tapaka ny lohany raha aviavy raha ny heviny no nitondrana azy. Azonareo ve izy zany aloha? Miafinao ambadiky ny fahalemena ny tendrombohitra. Raha misy olona anankiray tsy mahatakatra mihitsy ny lohany, sy vitan'olombelona zany. Nonge omemeko anao sarisarina fijoroana vavolombelona fafy ty e. Nanantona amin'ny vehivavy anankiray. Dedaka misy izy, ametrao tanana zao de zao. Mpanompo moa ny tegna ka de sy maintsy omena ny. Zao de zao ozy koa. Fa maninona ianao ranabavy? Miompy akoho ny olona eo akaikinay pastera. Isa maraina tonga eo amin'le fiompiana akoho. Tiako ery mijery le akoho sy misahatra. Mihinana? Ametrao tanana mba hita vola pastera. Fa vao mahita vola eo tsy zeriny akoho ntsony hafa tonga de nenany jereko isan'andro. Tiany tanako. Napetraka. Tompo, hitanao ny etaetapony ty ranabavy ty. No orebany tsy manambola izy nefa te ompy akoho. Vita mivavaka menina foana amin'ny farany io androany. Sao faranana amin'ny baibay? Faranana amin'ny amenina ka. Amen. Nahazo vola ny ranabavy. Tonga ve? Halleluja! Nahazo vola pastera ka tena. Izany ve ny valiny ianao vavaka? Halleluja be zany ranabavy. Toy eno iny tantara toy ny pastera. So ny olana. Oreba le teo. Fa nivadika oreba indray satria sy manam-pahatakarana. Vao azoko ny vola pastera de angazany mampime. Le andro pastera mangasika de ny olona miteny hoe raha vao mangasika hono mompy akoho de maty daholo ny pastera ny akoho ompiana amin'ny mangasika de no hoaniko pastera ny vola. Inoniny? Daho ranabavy fa de andeha mbola maimaika kely ka aloha pastera za maimaika. Apetrao ny ray. Efa namaly any Andriamanitra apetrao. Fa inona ny teneninao tamin'Andriamanitra? Ny mpanompon'Andriamanitra ny fitaovana ihany. Inona ny ainainy amin'ny fiainanao? Fa rehefa niteny tamin'Andriamanitra tanterao. Apetrao ihany sy tonina misy le tanana. Apetrao ihany. Mpanompo sy maintsy mametraka. Amen. Nahazo fanondroany. Ndry raha lefa koa ty mbola 5 andro vao hivaritra. Inona no hoanina mara-pahatonga an'izay? Aleo matrapitso.
paster efa menatra mihitsy amifakahita aminao menatra mihitsy tsy mitsoka sy Andriamanitra ny sy mamaly anao io fa ianao mila matakatra mahita ny alikaliky ny tendrombohatra dia sy mieritreritra hoe sy eto ny tondra an'Andriamanitra fa misy lalana tsara ao ambadikao za sy zaneto any ianao ry akoha mangamanga zay reny lokonao mahita ny mpanamboly ty marina misy mangamanga miposiny tsy mba mitodika ty misy izy za zao tena sisy mihitsy raha mitodika ty eo io anaovako sarina tena amile anina mihitsy oreby ina ny voalaza ny Jaona toko 5:10 tsy anareo no fa izaho no nifidy anareo izy mba aninona ary nanendry anareo mba andeha mamo ary nivokatra avy aminareo dia manapaharetana diso ve Andriamanitra somary disodisoka kely Andriamanitra tamin'igny dia olon-kafa ny nofidiny dia za ny voafidy tsy marina ianao io misy le nifidiny ianao io misy le amokatra ianao io misy le misy voa ao aminao sy fantako mifandrevesanao azy satria anao be olana dia ozy anao hoe disodisoka kely ranga amin'ny masony za misy nifidiny halleloja fantany ny faratsiko fa nifidiny fantany sy fahombiazako fa nifidiny za koa ne mba toatra ny ranabavy iny koa mba tsatsa ihany ndraindray efa nangataka dia laniko ndraiko fa mbola nataony inona ihany mbola nifidiny ihany andao isaina ny fifidianana antsika tiany ianao io androany izy miteny hoe oka sainao rebanao mila miala eo ianao halleloja sy maintsy miala amin'ny tendrombohatra be io sika ny olona zamba tsy mahita ny lamba malotony odeo ao ihany ndany nalakely mizeren'le zamba reto teneny izy hoe malotony akanjonao hoe ifamaly ianao na ianao tonga dia manantona ao fafao kely izy tsy fantako hoe parti izy satria izy maninona ny olona ao anatin'ny fahazambana takona masina fa raha sy oentina amin'i Jesosy sy miratra fa raha vao manomboka Jesosy no entinao eo nitondranao azy dia tao ninona eo dia ahita ianao dia ho hitanao ny lalana ialana orebanao dia manomboka ho voasongonao oreba ny oreba tompoko tsy hoe izy nahetrin'Andriamanitra zay ny voalaza tao izy ny mila miala eo misy tendrombohatra anankiray dia aleo misy ty tendrombohatra ty tonga dia tonga dia sita dia za amin'izay tsy zany ka fa ianao entin'Andriamanitra ianao maninona ny tendrombohatra mizanona eo ihany ianao ny mila maninona tendrombohatra eo ihany sy manaraka anao raha andeha ianao fa raha mizanona eo ianao tendrombohatra koa midongo miaraka aminao taritiny sika mba andeha amin'ny fampona aoka hafana amin'ny fanompona ny omaly sy miverina intsony ny androany ty efa olany fa rapiso indray andro manaraka ndao arenina diany androany sy hitanisan'le omaly itsika sasany mako mbola lany ranomaso amin'ny omaly ihany le omalina izay dia maninona efa omaly iny angah iny misy azo atao ny androany aloha amboary ny famindra amen dia raha pisy zay rena tsara ahoana ny nanako an'io fa za sy maintsy teraka amin'io
ny rasazy sika ato aizany rasazy etsika misafo sasany malaina misafo teiteraka nefa ny ambadimbadika any ianao mahazo tsy vitany tsetsetra ny ambadikany ny bevoka ndry ao any misy mpihinana io rasainao amitaizana io firy maso mpamisafo te amotika an'io tsy maintsy misafo tena nikaly tsy maintsy misafo ato hoe misy mingonongonona ranga zany tsy haiko inona mampigonongonona anazy ngamba sy te hisafo izy de taperina faranana ve fety de pera misy fety de pera kosy rehefa zany no izy de leo atao manaraka ny toiny satria tsy maintsy mihinana gâteau ny lehilahy maraka toko fafolo miandiny ny fahenina amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo maraka toko fafolo miandiny ny fahenina amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo ary tonga atao Jeriko izy ary raha vao niala atao Jeriko Jesosy mba mimpianany sy ny vahoaka besaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo zambo mpangataka zanaky Timeo ary noho ny reny fa injay Jesosy avy any Nazareta dia nianso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davido mamindrafo amiko ary maro no ny teny mafy azy mba hangina fa vao maika sy manina natapahany anahy vao maika izy nanao hoe ry zanaky Davido mamindrafo amiko ary Jesosy ny zanona dia nanao hoe ansoy le zambo ary ny olona nianso azy ka nanao taminy hoe matoky misangana mianso anao izy dia nanary lambany izy ka niasamisamotra nakeo amin'ny Jesosy ary Jesosy namaly azy ka nanao hoe inona ny tianao ataoko aminao fa hoy le zamba taminy rabony eo ny mba hampahiratona amin'ny masoko ary hoy Jesosy taminy mandehana ianao ny finoanao nao mapio mamaky dia nahiratra tapitra atreo ve inona ny toy farany ka nanaraka an' Jesosy teny andalana izy ny farany nataoko voalohany ny amatarana fa nasongina horeba ny olona anankiray tsy te hiala amin'i Jesosy zany izy zay izy vao azo antoka hoe tena naresy sy hoe rehefa nangataka ianao hoe tena mba mahantra loatra rery tompo vina mba hinana an'izany hoe olona ray kotleta fefany tena nomboka ninana fefany ianao alleloia nefa anao sy mivavaka horeba miafina mody sy hita horeba transparent fa vao mandeha eo ianao dia maninona dona zany ray andro tena le devoly teny manala baraka am'le fahavenranany niditra tamina aéroport anankiray dia mba ny geste ery fa tonga amina aéroport ny olona ngedangeda poritra be dia ry misy soratra hoe toilette fa tonga dia niazakazaka hoe bof taratra tonga dia nisy ohatry sariny le tareko misy teo amin'le iny de mba grave koranga ho aty hay ve fitaratsy ty tena sotsisa fatarana azy mihitsy sy mba misy sisisy mihitsy
maninona raha fa tany tsy fantatra mba mandeha milamime tany tsy fantatra tany tsy fantatra aoko miraparapa ianao doy ianaoko ny amatarana fa olona na resoreba tsy misaraka amin'ny Jesosy fa raha izy mbola miletidetika na dia izy rovavolombelona iny ronjato hoe mbola mampatahotra iny idona amin'ny fitaratra any iny kitikelina akaikinao sao dia rendry tory tianao Jesosy hoe amen ny asoaso le zamba satria nanomboka misy zavatra misokatra ka izaty ela be mipetraka etya misy tendrombohatra be manarina masoko sy fantako ny ataoko anyheriko mamitra-pihavanana amin'izay rehetra hitako senao zany fa maninona ianao nitalao any amin'izay tilisa tery loatra amin'ny fiainanao dia izay olona hitanao dia misy kely any omeny ny afatry le riandohalo izy koa raha mba sisy sy mbola nahita an'igny nanao ohatr' zao isako mifankahita dia izy tandremo sokatra ny trainy Bartimeo tena tiranga ozy mivaolana ela ny tadiavako solution zay io Bartimeo io neky efa reperany ny efa rany satria misy olona efa misy arizato efa silany maty sady tsy mahazo inona le ohatrany sakosakona eny amin'ny arabe efa ataon'olona voanjo nasiana siramamy ohatrany saina atao hoe mafy benka efa tsy mahazo an'igny tsony le arizato asipy amin'ny Bartimeo efa repery Bartimeo eo am'le anne mandeha any ianao dia mandeha foana ianao am'le arabe dia misy rangah mangataka re tompoko dia eo amin'igny ianao mivily makanakavanana fa maninona natao repery ianao fiainako ny zoroko vavolombelona efa niainako zany emilina ny anarako amin'ny karapanondro zay ny anarako aho fa rehefa nidina be loatra le oreba misavovona dia novan'olo milo izy kinarina ataonao ianao rehefa misavovona koa sy anaraka tompo tsy mamaly ny olona reraka fa dia nanaiky ihany tompoko fa rehefa nahita efa nisokatra ny tia Jesosy tia mivaolana ato any anompo nanomboka ny alalavitra ry mademozely tavoangy sy ny tariny sy nanatokantony nanomboka satsony ny olona nanonona satria le efa voafafy ny gomany zareo efa mily sisa fa ny efa lany ny gomany tsy niera tamiko akory izy nikosoka an'io fa za koa sy maintsy manaiko satria siska fa rehefa hitan'zareo nanompo fa manomboka mipotra ny mbola mitesta tena izy sasy izy ndraindray manao emila ndraindray manao mily ndraindray manao eny tompoko mbola io ny androany aloha efa miala oreba efa manomboka ho fatony oreba fa rehefa tena maty ina siny MR eo alohany aza mitomany voninahitra fa ho ny voninahitra manaraka anao rehefa resinao no oreba sotononona amin'ny rasy zany foana ianao ekeo fotsiny ny olona rehetra nahita ny fahambaninao fa ho avy fotoana reo ihany ny teny hoe wa madama rangany sonanina raha ianao no mitako hoe aomo hoe omeko ronjato asivo eny alohany anarako any dia ataony amin'igny foana ianao isaky nitany me ronjato dia asiko eny aloha ka anao no mitady an'iny aoko ronjato fa sy mila takinana io oreba miala resy lavitra rino oreba
ianao fa lasary dia mipetraka ho azy ny anaranao aza manay kotononina malahelo zany halan'le zanaka ao zay ny atao zanaka mpanasa lamba fa sakinona ny antony misy an'le film regny mako hoe zanaka mpanasa lamba de mety lavitrano ozy sy ny manasa lamba ny rasy fa le titre hafahafa sy tsara raha misy manome titre anao elao toero sy zany aho hoe fa za ianina ho avy ny andro misy anaranao malaza rangany ao rinany ka amen tanao regny misy anarana épicerie misy grossiste anaran'olona regny fesy ny tompony regny regny koa nge mba mitovy amin'ny olona rehetra ihany taloha tsy nisy an'io anarana io fa nisy oreba be zanak'Andriamanitra isika natao hisandratra ny fiainasika rehefa nanomboka ny ansoanso Bartimeo dao andray lesona nisy olona nanaraka an' Jesosy eny olona ny eritreretina mba namana isitona amin'inony ty isitona amin'ny fanompona hoe andao fa ny miaraka amin'ny maharesy oreba andao zany angeny tokony ho izy misy olona anankiray tatotry ny oreba dia misy olona efa mba mahitahita manaraka an' Jesosy matoa manaraka efa mba naharesy oreba inona ny tokony ataony andao ny miaraka amin'i Jesosy ihany no maharesy an'io fa inona ny nataon'le olona nanaraka an' Jesosy kay anamaro isa atony ray hitan'le olona misokatra maso ny tendrombohatra eo an'lohan'ny olona mbola sy misokatra maso zay ny natonga ny teny teo hoe ny olona zamba sy mahita ny lamba malotiny fa ny olona maninona mahitan'io ny mahiratra ny mahitan'io hifanometsiny ampitoerana ihany raha hiteny hoe maloto rangany akanjonao nefa izy zamba ary fototry ny adina kristianina mahatonga tokantrano kristianina sy milamina ny eritreretina ho misokatra maso sy maharesy lahatra ny mikatona maso sy manana fomba hoenty manresy lahatra ny olona mbola mikatona maso any ka lasa miverina maninona ny ray izy efa niteneniko izy pastera iny angamba dia efa olona na mandrakizay enao misy mandrakizay io no atahorako inonge ny sokafana amin'ny masonao haninina azy mbola sy mahita izy diovy aloha mbola sy mahita izy karakarao aloha mivavamafo azy mba haninona amin'ny masona fa le olona nanaraka an' Jesosy nanakany aza mitabataba eo ranga ereto no rebanao aza miasikasika eo kalma nefa ny eo anoloana inony so ihany ny fanahy masina sy namelany Bartimeo fa ny fanahy masina niketika amin'ny Bartimeo mitenena ihany kambony mbola mitenena ihany kambony satria efa tafiditra ao anatin'ny salde rasasy ao amin'ny fisafony izy ko tsy neny feon'olona izy fa zay tenen'ny rasasy ihany ny DPA-nao fa manomboka nomeny amin'ny 5 juillet 2026 teraka ianao inona ny rarahiko an'izay feo any efa tia mikarneko ny datiko zasy miraraha an'izay feon'olona antsony raha eto ianao mandray dia eto ianao makatò ho teraka somatsara ianao miovy io fiainanao io tsy ho voatazon'izany izy io aza mihainy feon'olona antsony sasany ray mbola te hanova raha mipozipozina irasasy ny tenanao amin'io ny teraka raha mipozipoziny ty kibonao ty izy ndray no manao ny nianatra momba azy no efa niteny fa ho teraka amin'io ianao eny amin'ny sisiny ray no miteny hoe sy ho teraka ianao amin'io sy ilaina ny mihaino ny feo hafa feon'Andriamanitra ihany ianao eto amin'ny toeram-pampiterahana zay feo ampitondran'Andriamanitra mmpanompony ihany ekena fa sy maintsy tafavoaka ianao amen aza mpitahoran'ny zava-misy any ambadika raha mipaty hoaninao ty aloha ngeda ny lohan-jasa ianao nga niteraka azy
vavaka foana ianao ty tena sy miodiny izazy ianao ngany mitondra azy ny finoko rehefa nirasazy n'Andriamanitra no miteny sy maintsy teraka dia sy maintsy teraka azy amen raha miteny izy hoe mandiha makany gauche dia makany gauche daholo aloha fa sy ianao indray ny olona dobo hoe ny olona makany gauche ianao makany droite andao akatoan'Andriamanitra rehefa norakorako Bartimeo na i Jesosy efa saika lasiny ene mila naninona ihany nierika dia vita nierika dia naninona izy nanantona rehefa nanantona ny Bartimeo mahafinaritra Bartimeo tamin'ny voalohany sy norakoraka hoe misy tendrombohitra be misahany masoko hoe tendrombohitra oreba nga izy ny teny an'izany fa mindrapony teneny mamindrafo amiko e satria fantany fa nieloka reo dia foanana aloha mba hafahana miresaka amin'Andriamanitra halleloia raha misy fahotana hoe sy tafahoana amin'Andriamanitra izany sy maintsy esorina aloha ny fahotana sapanao fa olana be eo aminao mbola rahanao fahotana ihany oreba fois 2 sy maintsy miovy sika e halleloia sy maintsy manamboatra fomba fiainantsika aza miandry olona anova nisy fotoana noentiko tety mba mitomany anarina ho aho fa aza mitomany rehefa anarina averiko mitomany hanarina fa aza mitomany rehefa anarina misy olona voateneninao tsy mety io ataonao tsy mety ahoana izy indray no mitsipatsipaka rehefa tenenina enao tokony ho faly rehefa misy mpananatra fa rehefa narina indray no enao indray miberany maso ny rasazy tsy maintsy miteny sy marina izany ary ny olona mahazaka teneniny rasazy ihany no afaka hiteraka normal rehefa miteny izy hoe matory miakavia na dia voan'ny krampy aza ny tananao akavia sy indrio ianao te hiteraka eo any any rasazy koa mila vaniny akavanana ny tiako any ianao ody olona anakiroa mikoaka sisany andrasako dia tapitra ny lalao halleloia rehefa nanomboka nanantona ny Bartimeo Jesosy dia izao ny zava-nisy inona ny tianao atao aminao nanomboka ny teny izy firy ny olona eto ry Jesosy tsy mahalala vola atompoko satria masoko sy misokatra ka ary zato efa rovitra nomeny olona ohatrany hoe manampy azany ny olona ay mandasa izy ohatrany hoe mba mitata azany ny olona ay ka izy tena mamonzy ahy izy fa ohatrany hoe fanesoana ihany ka irengy ataon'irengy Jesosy ianao ihany ny vahaolana ho ahy tia manantona anao sy fizerevana olona ny atongavako eto fa tena hitady anao mihitsy tendrombohitra goavana ny eto alohako tompo mila mahasongona an'io dia hoy Jesosy tongava aminao zany dia naninona ny masony fa rehefa nihiratra ny masony dia niporofony fa nihiratra any amin'ny filazantsara hafa ny akanjony misy nataonina voalohany izay izy voagaga ka isy disy ny olona miteny hoe mahaloto ny akanjoko hatramin'izay io fa satria ny masoko sy nahita dia izay olona niteny ny everiko fa tsy marina nasoriny akanjo maloto dia hoy ty teny ty naninona izy hanga izy niala tsony le olona niteny azy te hoe mangina ry le tia lasa nitazona ny sorokany ka sy reo ihany ve le niteny hoe mangina rehefa afaka amin'ny orebanao io ianao maro ny olona nantona anao ahita fitia amin'izay ianao manomboka ahita fiadanana amin'izay ianao manomboka ahita fahombiazana amin'izay ianao ereto fa kely sisy ndao androso foana amin'ny fanomponan'Andriamanitra rehefa miteny hoe
fa masaka ny nandro a marika toko voalohany ny andino ny faefapolo ka hatramin'ny faharoa-ambefapolo marika toko voalohany ny andino ny faefapolo ka hatramin'ny faharoa-ambefapolo ndao arysika ary nisy bokana nantona azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy ary Jesosy dia honena azy ka nanizitra ny tanany sady nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho midiova ianao. Inona no rebany ty lehilahy ty? Boka. Ny abokana voalazan'ny Baiboly aretina sy takona fenina. Ary tena ny Jiosy mihitsy ny tena manindry mafy azy fa raha vao misy olona boka tsy azo azanona ao an-trano izy fa tsy maintsy roana izy miala ny tanàna dia any amin'ny tenin'ny boky ny mpaminany dia izao no nazavain'ny mpaminany hoe raha misy toerana anankiray misy boka ka misy olona sy boka handalo amin'ilay toerana io dia ny boka ny tsy maintsy miansoanso hoe maloto hoe dia anjaran'ny olona sy boka mandre an'izay feo zay no mandray fanapahakevitra na izy mbola androso ihany dia ho naman'ny boka na izy tonga dia mivily lalana satria efa raha manaiky fa inona ny ao boka. Ny abokana aretina farak'izay rasy teo amin'ny zanak'Israely ty lehilahy ty boka hiditra ao an-tanàna vonoiny olona sy hiditra ao inona no hoanina ty anaty ala ty ny vola avokoa mba miady toerana hoe anay rangany aty fandana mba mandeha any amin'ny misy olona ny moka koa tezitra andao ranga hitangoronana io fa ty amin'sika ty izy no mipetraka sy tokony aty reo fa tokony agny an-tanàna satria samy manana ny toerana. Maro ny olona tady iverin-dalana dia andeha anantona egny amin'izao talandray honiny efa nanompo lany moka any ianao potikany efa nanompo an Jesosy tohizo ny lalana. Ny abokana aretina rasy sy misy olona afaka olona salama hitakosina any fa rehefa nandalo Jesosy dia nianso ny boka ary rehefa tonga teo Jesosy ny boka sy azo kitiany fa Jesosy naninona nanolo-tanana taminy satria izy nangetaheta fanasitranana nangetaheta fahafahana. Da hoe lasika ny boka ranofo fa ny malagasy koa mahita karazana bokana boka ny trosa ina sara ny anaovana ny boka atao ahoana ny boka ela namany iza ny takosina ny boka raha misy toerana misy boka dia tokony hiteny ny boka hoe maloto dia anjaran'ny olona no misafidy na nantona ny boka na izy maninona fona amin'ity zavatra ho ambarako ty rehefa boka ny olona anankiray dia mandeha ny appel mipotra amin'ny telefônina mako ny anarana dia izao fotsiny ny feo eninao ao ponky rehefa elaela dia vehivavy mamaly ao tsy mbola afaka mandray anao izy mamerena miantso dia mamerena ndray fa rehefa hitany miverimberina dia ataony amin'ny teny français sao dia sy gasy ary io votre correspondant mieritsereta fa sy hoe sy hitany io fa raha vao manomboka mipotra ny anarana na izy androso na izy maninona filalana izy Jesosy ihany ho amin'ny vahaolana. Jesosy na dia boka aza dia naninona izy ty ny tanako izy raha nantony ianao dia napetrany ny tanany dia rehefa napetrany ny tanany naninona ny abokany ndray andro nanao ohatr' izao ny posiko tsy haika navokako indray inona ny anarana io io sy mahita ny gasy aty posy ranga
na sy naiposy fa ozy mivadiko mbola lavitry ei fa hoana hoa taiposinao rasy ny olona rehefa boka satria matomanao anisy isy vola da nanenarany ara-masiravina amandre azy fa raha mba misy vola io hitandremako be io vao miesaka kely dia maninona ny tanako enimbolana ny fitsanratana fanesorana anao amin'ny vitanao io Jesosy no vahaolana ao atsika izy manaiky ninona olana aminao manome ny tanana izy zay mandray azy ampinoany niova ny tantara-piainany zay tena vonina ndray azy niova ny tantara-piainany izay ilao tendrombohatra rangaha ndao anatona an Jesosy aza vela andalo fotsiny fa sika misy mila manantona Jesosy sy anoilikanao zany hitany ny ranomasonao hitany oreba eo anoloanao io verihevitra ianao satria efa sy hitanao tsony ao ambadika zay olona mijery anao dia lazainao fa maneso anao daholy zay olona hitanao ohatra nefa mahafantatra ny problème anao dia ozy ny tanora vakina fotsiny manana an Jesosy sika alleluia sy anganoanganona onoony Jesosy fa zay tena mitady azy mahita azy amen zay tena mila azy ho vonjeny ny teniny angasika tao amin'ny Deutéronomie dia miteny manao hoe inona nambarany teo okizay ny zanonanao taisy teo amin'le oreba fandao amin'izay mba ho any amin'ny anjara voatendritsika resy lahatra any amin'izany venao ianso an Jesosy sika zao amin'ny ty androandroany ty any zay tena mianso an Jesosy dia amaly anao izy manao zay manana ady mangotraka tena tovy amin'ny fo Jesosy io okizay Andriamanitra misy ene no niteny tamiko hoe okizay no zanonako teto amin'ty tendrombohatra ty oento azy Jesosy voasongonako io herinandro manaraka tonga dia efa valim-bavako ny herinandro manaraka tonga dia hitako miariary ny valim-bavako satria resiko ny tendrombohatra mba ho isangana akipio masony nofa mbola sy mivavaka fa sainy hoe inona le tendrombohatra manaloka anao inona le adinao sy olana miandry anao eo anoloanao io efa fantatry ny zanak'Israely fa misy olona le tanina mpanantenainy fa rehefa Jesosy manao lalana misy lalana misokatra sainy zany ankehitriny tsy mahatendrombohatra ny tendrombohatra ny Andriamanitsika tsy mahaolana ny olana ny Andriamanitsika sy mahady ny ady ny Andriamanitsika Jesosy mbola vonina anarana anao Jesosy mbola vonina apitraka anao indray Jesosy mbola vonina hampandresy anao indray ny etaetaponao ny andrasany androany anarana mahagaga zany anaran'i Jesosy rehefa zany ny tononona ny anaty ady dia mandresy isika rehefa zany ny tononona anaty olana misy vahaolana hampandresy anao Andriamanitra dao sika hivavaka manomboka tonony amin'ny vavanao androany resika io adiko samy mivavaka tompoko sotra Jesosy Andriamanitra mampandresy anay ianao Andriamanitra mamany olana misy eo amin'ny fiainanay ianao sy misy nanantona anao tompoka ny lavinao sy miafina aminao ny ady sy olana misy eto amin'ity toerana ity ny azoko antoko androany Andriamanitra ianao no analanay amin'ity tendrombohatra manoloana anay ity vonzao ny fiainan'ny olonao tompo zay mangetaeta dia hitanao izy zay mangetaeta fanafahana anafaka azy ianao zay mangetaeta fanavotana monzy azy ianao alleluia tompo
sandratiano ny vavaka ao a asehoiny tompony etaetanao fitaoam-panafahana anao ty androany ty ok zay ny zanonanao to amin'ny oady io ok zay ny zanonanao to amin'ny olana io ny tompo ro anafaka anao androany eto Jesosy zay mianso ny anaran'i Jesosy no vonjeny zay mianso ny anaran'i Jesosy no vonjeny izy no nifidy asika raha lasana bavy izy ihany koa ny anafaka atsika tsy fanesoana zany ny antom-pisinao e tsy fafambaraka zany ny antom-pisinao e tsy ho fimehezana zany ny antom-pisinao e sotra fanafasa manomboka ambarao amin'ny Jesosy hoe za androso tompo a manomboka ambarao amin'ny tompo hoe za androso foana tsy ho voasaka ny tendrom-bohatra eo amin'ny loka io a tsy ho voasaka ny oady eo amin'ny loka io a resy ny fahavalo didina ny herin'ny fanahy rasy rehetra manakana ny anjaratsara miala ny fahazambana ny anaran'i Jesosy sotra dao sika angina amin'izao fotoana izao a petra amin'ny fonao ny tanana ho ilan'ny diazany raty milan'ny diavereniny ny tony-bavaka Jesosy eo misotranao a misotranao a fa hampandresy ahy ianao sotranao afa hitaridalana ianao androany Jesosy eo ity aho androso atrandry na dia tao anatin'ny ady azy na dia tao anatin'ny olana azy na dia tao anatin'ny aretina azy androso atrany ahy fantako fa ho resiko ny adiko fantako fa hiva ny olana fantako fa ho sitrana ny aretina satria andray atanana ny fiainako ianao satria andray atanana ny momba ianao za androso atrandry za androso atrandry sy ala amin'ny fanarananao ahy sotra Jesosy ofaofa ny tananao dia manomboka misoran'Andriamanitra anao zava-mahagaga amin'ny fiainanao izy tena misotranao eram-potoko n'izay Jesosy satria tianay ianao tsy maty antoka zany zay Jesosy raha nanompo anao teto fantatray loatra fa zavatra